soa ianao ato anatin'ity vaovaotselatra mikasika an'ilay rivo-doza enao ity ato anatin'ny efitrano famokarana ny mety ho tetry ny andro tokoa misy ane amin'izao fotoana izao hitantsika amin'izao fa miasa tanteraka tokoa ny ekipan'ny météo na andro zany na alina zany misy ihany koa ireo mpaka vaovao namana mpaka vaovao maro samihafa toy izao ary vaovao mikasika izay rivo-doza enao izay tamin'ny 12 atoandro teo dia niditra an-tanety teto Madagasikara izy zany tany amin'ny commune Ampahana 20 kilometatra miala any avaratry Antalahany no toerana nidirany an-tanety izay rivo-doza tena mahery vaika ary mahatsiravina tokoa ty enao ty satria mahatratratra any amin'ny 500 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny ny tafiditra hoentiny kosa dia mahatratratra any amin'ny 300 kilometatra isan'ora noho izany dia mbola voatazona trany filazana loza mitatao ho an'ireto faritra voalaza manaraka ireto dia mifaritry Diana, Sava, Sofia, Analanjorofo, Toamasina, Brickaville, Vatomandry ary any amin'ny distrikany Alaotra any. Filazana loza manambana kosa ho an'ny faritry Boeny, Betsiboka, Analamanga, distrika Mangoro, Antanambaomanapotsy ary any Manoro. Filazana loza fanairana ho an'ny faritry Bonglava, Itasy, Vakinakaratra, Amoronmany, Otomatsiatra, Iorombe, Vatovavitovinany ary ny faritra Tsimoatsinanana. Raha ny vinavina aloha raha mbola vinavina dia mbola tsy dia nisy fiovana firy ny mety ho lalan'ity rivo-doza ity fa mbola hitety amakivaky ny atitany izy ho amin'ny rahampitso zany ny andro 9 mars izy dia izotra makaty amin'ny faritry ny atitany aty. Izay no azo napita aloha tamin'ity vaovaotselatra ity fa iangaviana ianao anaraka hatrany ny vaovaon'ny météo hatrany. Isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny farany raha misy fanampanazavana tianareo angatahana dia misokatra foana ny page Facebook, ny adresy mailaka, ny numéro téléphone rehetra zay mety azahoanao ny météo malagasy misokatra foana. Afaka tsidianao ihany koa ny site web ny météo www.meteomadagascar.mg. Mirary soa indrindra tompoko.